mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faharomiarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika an'ity anio ity fefaliana anay hatrany ny mizara zany aminao irina dia mba ahafahanao mizara zany amin'ny hafa ihany koa sy ahafahanao mandray lesona mandray hery ao anatin'ny ten'Andriamanitra. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Anay tsara andrizin'ny danitro mbola atolotra ianao hatrany ny tera ny laza sy ny voninahitra. Misaotra ny amin'ny fitahianao sy ny fitantananao anay. Misaotra indrindra ny amin'ny fitiavanao izay tsy manam-paharoa. Misaotra ny amin'ny fanahinao masina izay miasa ao anivonay tsirairay avy ihany koa. Ankehitriny izay dia mbola handray ny teninao dia mety aiza ianao hiteny manoloana anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe voaro ny teny. Ho tohizantsika hatrany ny mahakasika n'ilay fifandrianana lehibe. Fanambarana tsy mety diso ny sitrapon'Andriamanitra tokoa manko ny Baiboly. Maneho ny drafitra ny lanitra ho famonjena ny olombelona izy. Ny soratra rehetra ozy izy nomeny tsindrimanjin'Andriamanitra mantsy dia mahasoa koa fampianarana ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Izany hoe ny soratra masina rehetra dia avy amin'ny tsindrimanjin'Andriamanitra fa tsy ny ampahany fotsiny, na koa misy ampahany sasany ambony noho ny ampahany hafa. Tsy maintsy ekena ho tenin'Andriamanitra ny Baiboly manontolo. Raha tsy izany dia vomidanadana ny varavarana izay idiran'ny famotahana. Ny Baiboly dia manambara mazava ny fitiavan'Andriamanitra tsy misy fetra ao anatin'ilay fifandrinana lehibe. Mampiharihary ireo laingan'ny Satana izany ary manambara ny famotahana. Halany devoly ny tenin'Andriamanitra ary ataony amin'ny fomba sy fotoana rehetra izay hanafoanana ny heriny. Inona raha teo moa no ho fantatsika momba ny drafim-panavotana raha tsy misy ny Baiboly? Hatraiza ny mety ho fahatakarantsika ny fomba fahaterahana, ny fiainana, ny fampianarana ary ny asa fanompoana nataon'i Jesosy? Raha tsy misy ny soratra masina azontsika atao ve ny hanomboka hahatakatra ny alehibe ny sorona nataon'i Kristy, ny voninahitsy ny fitsanganany tamin'ny maty indrindrandrindra, ny herin'ny fanelanelana nataony sy ny fihezinezianan'ny fiverenan'ny fanondroany. Ireo fahamarinana lehibe rehetra ireo dia ambara, ampianarina ary asongadinina ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra io irery ihany no tokony ho fenitra farany sy ambony indrindra azahoana mahatakatra ny fahamarinana masina rehetra. Noho izany dia tokony ho toherintsika izay mety ho fiezahana rehetra hanambaniana sy hanimbana ny fahefan'ny Baiboly izany, na ny mahavy amin'Andriamanitra azy. Eny na dia izay milaza ho manam-pitiavana fantatra amin'ny Baiboly azy kanefa mametraka amin'ny fisalasalany momba an'izany, na ankolaka azy izany na mivantana. Indrisy fa teolôjiana sy kristianina maro manko no mifantoka loatra amin'ny lafiny maha-olombelona ao amin'ny soratra masina. Indrindra vokatry ny fisainana moderna ankehitriny dia tonga tenin'olombelona ny Baiboly raha tokony ho tenin'Andriamanitra. Ny Baiboly ozy izy ireo dia nosoratana mpanjaka, nosoratana mpiandronjy, mpanjono, mpisorona, mpanao tononkalo sy karazan'olona maro hafa izay niezaka nizara araka ny fahatakarany azy ozy izy ny heviny sy ny fahazahoany mikasika an'Andriamanitra tamin'ny androny sy ny toerana misy azy. Tena izany tokoa ve?
ahoana no fahalalanao azy. Iriko raha andinika izany tokoa ianao ary andinika izany ampahainjena. Amen. Iranay tsara indrindra ny danitro, mbola misaotra anao izay ny amin'ny lesona nomenao anay nio. Misaotra Tompo fa Andriamanitra ny fahamarinana tokoa ianao. Mety misy aminay voarepirepy ny fisainana toy izany, dia mangataka aminao izay mba ho azavanao amin'ny fonay tokoa fa avy amin'ny tsindrimandry avy aminao tokoa ny baiboly manontolo, ary sora aminay ny fisalasalana ny amin'ny sasany voalazanao ao fa aoka atoky amin'ny fahafenoana izay tahaka ny fahatokiany ireo mpanomponao rehetra tany aloha. Meo fahendrena, meo fahiratan-tsaina ary meo fanetren-tena ny mpanomponao. Anaran'i Jesosy, amen. Sabiaro